Ny tena manahirana amin'ny resaka délestage dia rehefa tonga izy tsy mampilaza, ary rehefa hiala koa izy dia tsy mampilaza raha teo, kanefa izy rehefa hiala iny tena miteraka fahasimbany fitaovana ka anisany tratra indrindra moa zany ny hôpitaly izay fantatsika tsara fa ny fitaovana any amin'ireny hôpitaly reny dia sady lafo vidy nefa koa miantoka ny an'ny marary maro samihafa. Anisan'ny aran'izany tetsy amin'ny HGR Ampefilo manazava ny talian'izany hôpitaly izany. Anisan'ny iarany délestage ny hôpitaly na dia toerana saropaly na stratéjika aza. Maro amin'ireo fitaovana ampiasaina aty amin'ny hôpitaly anefa no mila herinaratra satria ain'olona no lalaovina dia tsy maintsy misy ny fepetra raisina ka anisan'izany ny fametrahana ity fodrafitrasa manokana misy ny groupe ity ety amin'ny HGR Ampefilo. Appareil mandeha amin'ny herinaratra dia manjary tsy mandeha. Raha ohatra ka raha amin'ny hôpitaly fotsiny no resahana amin'izany zany dia raha ny jiro jerevana fotsiny ary ny fitsaboana mila jiro raha sendra ao anatin'ny fotoana fandidiana dia misy ilana jiro daholo ireny amin'ny fanaovana ny analyse biolojika dia misy jiro miasa tsy mety raha tsy mandeha ny jiro na amin'ny fitarafana sy ireny rehetra ireny zany dia misy jiro daholo. Eto amin'ny hôpitaly Ravoahangy efa misy fotodrafitrasa efa tafatsangana, misy groupe électrogène ngeza be zany sy efa mandray tanana rehefa sendra misy fahatapahana jiro dia efa anatin'ny 2 minitra dia efa tonga dia mandeha ilay groupe électrogène. Tsy dia maharitra ny fivadiana amin'ny fampiasana ilay groupe rehefa misy ny fahatapahan-jiro ka tsy dia misy fiatraikany eo amin'ny famatsiana ny herinaratra sy ny fitsaboana ny marary izany. Zao no resahantsika zao dia isaky ny tapaka ny jiro dia efa tonga dia mandeha déclencher ny groupe ngeza dia ngeza goavana dia goavana izy io io tonga dia mandray avy hatrany zany tsy ampy 2 minitra koa fa 3 secondes izy raha tsy diso 3 secondes fatapahany tonga dia mandeha iny ana. Mitombo kosa anefa ny fandaniana ho an'ny hôpitaly satria dia tsy maintsy mividy solika ampihodonana izay groupe izay izy ireo.